Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara zovy amin'ny zana-bolana efa manomboka mipaka amin'ny tapany atsimatsinan'ny Madagasikara ny tendron'ilay arindraona atosika ny varatra aza ihany koa izay ka miteraka ny herikandro ho anna orana manify ho an'ny ilany atsinanany mahatsiatra ambony sy orombe mitoy ny orana ho an'ny morontsiraka atsimatsinanany nosy ho an'ny rapisy dia tombanana na ny oalina ihany zay dia mikisaka somary avarabaratra kokoa ny raona na ny tendron'ilay arindraona miaraka amin'ny avaratra aza hatrany vokatray dia manomboka mahazo vahana indray zany ny orana any amin'ny morontsiraka avoany atsinanany nosy mety misy ny herikandro na orana manify ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny any amin'ny faritra loatra mangoro ho an'ny rapisy rehefa avy eo moa ny tena ahitantsika ny makasikasika an'izay fa any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mahazo vahana atao anaty 3 andro ny orana tandrindraona saika amin'ny tolakandro no ahitana an'izay ho any atanin'ny faritra menabe sy ny faritra atsimo andrefana iny manomboka ny alakamisy kosa dia tombanana ho maina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy akoatry ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara izay mety misy hatrany ny raona avy any an-dranomasina ka tombanana mety hitondra rotsakorana vitsy indrindra amin'ny maraina ny maripana ihany koa dia miverina miakatra indray aloha ny maripana zany manomboka ny alakamisy zay saika manerana ny nosy izay ny makasikasika an'iny fa ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy ary vao maraina dia isy ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo iny manomboka any amin'ny faritra Sava zay ka hatrany amin'ny distrika ny Taolanaro mety endrika Tanifiraona moa zany ho ana faritra sasany manorana malefaka ihany koa ny faritra loatra mangoro mety ho araina herika zay ho an'ny ilany atsinanany avoatany vao maraina be ihany koa dia mandraona ny andro ho an'ny faritry melaky ny ilany andrefan'ny faritry betsiboka bongolava ary ny any amin'ny faritry boeny zay mety misy ny Tanifiraona vitsy indraindray ny ambony moa dia maina ny andro ny rapisy tolakandro mbola misy hatrany zay orana Tanifiraona zay ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny ary mety mitatra hatrany amin'ny tapany atsimo faritra aloatra mangoro izay orana izay ho an'ny atitan'ny faritry menabe sy ny faritry atsimo andrefana kosa dia misy ny Tanifiraona misokotoko ho an'ny rapisy tolakandro izay ny ambiny kosa dia mandraona vitsy na ibalika ny masoandro ranomaripana vao vinavina dia manodidina ny 5 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 4 ka hatramin'ny 3 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana any amin'ny faritra Sava moa ny misy an'izay 3 degré Celsius izay ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mafana hatrany ny andro saika maherin'ny 3 degré Celsius ary misy mahatratra hatrany amin'ny 7 degré Celsius hitantsika any amin'ny faritry Sofia ho an'ny alarobia kosa indray mbola misy hatrany izay orana Tanifiraona izay ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara mety mbola anerika ny andro vao maraina ny faritra loatra mangoro fa misava miandalana ihany zay ary tombanana miverina maina ny tolakandro ho an'ny tapakandro ariva dia mety ahitana Tanifiraona manakakaiky ny distrika ny Manja sy ny any amin'ny atitan'ny faritry mahatsiatra ambony ary ny faritry orombe manakaiky ny faritra misy tendrombohitra moa ny tena mety ahitana an'izay Tanifiraona izay mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny atitan'ny faritry menabe iny ny ambiny dia maina tanteraka aloha zany raha ny vinavina ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay mety efa tafiakatra hatramin'ny 20 degré Celsius indray ny maripana raha ho an'ny eto avoatany ary saika mitovitovy amin'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alarobia izay hatrany ho an'ny alakamisy ary amaranantsika ny fandarona amin'ity anio ty miverina maina ny andro amin'ny ankapobeny akoatry ny morontsiraka ny faritra Sava Mbatosy ny faritra Analanjorovo izay mety misy ny Tanifiraona mandalo amin'ny maraina ny atoandro kosa dia tombanana maina ihany koa ny andro amin'ireo faritra ireo ny maripana vao vinavina amin'izay alakamisy izay tombanana miakatra hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny avoatany hitantsika any amin'ny faritry vakinankaratra izay manodidina 20 degré Celsius ihany koa ho an'ny tapany atsimo atsinanana faritry vadivavy izay ka hatrany amin'ny faritra anosy ary mijanona 17 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ihany koa tsy dia misy ny fivanagoavana 20 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ho an'ny tapany atsimo andrefana ary mahatratra 3 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka na ny atany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny izay ny mety eo tamin'ity anio ty ary arapisy ray fotoana manaraka veloma to